dia tonga soa atao amin'ny fandaharana zany foresanté Canada indray ianao ary dia manolotra ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny YouTube. Ny resantsika an'io zany dia ny hoe atao ahoana ny fananana eritsaina eo amin'ny fiainana sy ny fahitana ny asambarana. Ka ozy ianao hoe zavatra tsy possible zany zavatra rehetrarehetra izany fa eto ambonin'ny tany dia fijaliana raha ny fotsiny ao anatin'ny akivina kamba ianao no miteneny zany zavatra zany fa misy ny fomba izay entina andaminana ny saina manoloana ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainana. Ary ny tsara fantatra dia ny hoe ny fiainana dia arak'izay mahafiainana azy zay dia tsy maintsy misy ny zavatra manahirana eny amin'ny lalana zay andehananao misy ny fifaliana. Raha tsy misy an'izay zavatra rehetrarehetra izay kapa dia ataoko hoe tsy fiainana fa anjaranao zany ny mandrindra ny fiainanao mba hanana an'izay atao hoe eritsaina zay ianao satria zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa zany ny fanananao ny eritsaina amin'ny zavatra rehetra izay ataonao satria raha tsy manana an'ireo ianao dia zava-poana fotsiny ny ezaka rehetra sy ny tanjona izay eritreretinao ho tratrarina amin'ny fiainana. Inona moa ny atao hoe eritsaina? Ny atao hoe eritsaina zany dia ny fahafahan'ny olombelona anankiray zany miatrika zany ny fiainana ninninona zany zavatra mitranga mandritra ny iainany eto ambonin'ny tany zany. Ka misy karazany maro ny olombelona manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra zay satria ny olombelona rehetrarehetra dia natao handalo fitsapana daholo fa saingy ny mahasamihafa azy fotsiny zany dia ny hoe misy samihafa ny réaction ny tsirairay zany manoloana ny zavatra rehetra izay mitranga eo anoloan'ny lalana izay andehanany. Ka nahoana no misy olona zany mbola mijoro foana zany ninninona efa fatabahoaka ny zavatra rehetra izay nahazo azy ny fahafahambaraka ny zavatra ratsy izay natao azy ny zavatra ny voina mitranga teo amin'ny fiainany ny fahafatesan'ny olona ngamba manodidina azy ny faharavana amin'ny resaka aretina sy ny sisa kanefa mbola nahoana ny olona iray zany no mbola mijoro ary mbola vonona ny hanohy ny fiainany mandra-pahafatiny. Nahoana kosa nefa no misy olona zany izay hoe misy tsy fetezana zany eo amin'ny fiainany dia nahatonga ny fiainany ikorosofahana hatramin'ny farany zany ary tsy mety intsony zany tafarina taorian'ny voina izay nahazo azy. Inona moa zany ny atao hoe eritsaina? Rehefa tena ataotsika zany ny fanadihadiana dia ilay fananana zany ny ataotsika zany hoe ny fanantenana na dia misy ara ny sakatsakana maro isan-karazany izay misy amin'ny fiainana andavanandro ny olona izay mbola ataotsika zany hoe mbola manana ny angovo hoentiny manadihady ny fiainana zany mamakivaky ny fiainana ny olona izay mbola zany ataotsika zany hoe miaina ohatrin'ny olona rehetrarehetra na dia nisy ara ny zavatra tsy fetezana teo amin'ny fiainana zany. Inona no atao zany mba hananana an'izay karazana
qualité zay zany a eo amin'ny fiainana dia ny fananana ny heritsaina. Voalohany indrindra moa zany a dia ny hoe raha ohatra ianao zany ka miaiky eto ambonin'ny tany fa misy ny zavatra azonao fehezina na ataonao hoe zany hoe azonao contrôlena amin'ny fiainana, ary rehefa miaiky ianao a fa misy ihany koa zany a ny zavatra izay tsy azonao contrôlena. Inona sy inona daholo moa zany a ny ao anatin'ny ataontsika hoe zavatra azonao fehezina zany. Ny zavatra azonao fehezina dia ny ataontsika zany hoe ny ezaka avy any aminao izay azonao atao tsara zany a, ny mamey an'io, ny fitiavana avy any aminao dia azonao tsara ny mahafehy an'io, ny fahalalana izay anananao dia afaka ampiasainao zany a amin'izay tokony ampiasana azy rehetra zany, ohatra mba hatongavanao a amina tanjona iray. Ny zavatra tsy voafehinao ohatra dia ny ataontsika hoe ny fahafatesan'ny olona izay manodidina anao, tsy anao akory no afaka amey an'izany zavatra izany. Ny ataontsika koa zany hoe ny fitiavan'ny olona izay miaraka aminao, na vadinao io a na olona mifankatia aminao, tsy azonao fehezina izay zavatra zay ary tsy anananao mihitsy. Ny ataontsika zany hoe ny pouvoir zato isan-jato ny momba an'izay zavatra zay. Ka raha ohatra ianao ka mahafantatra tsara an'izay toe-javatra izay a alohany andeha hifankatiavanao amin'ny olona iray, dia mino zato isan-jato aho a fa tsy ho rendriky ny ataontsika hoe fahadisom-panantenana ianao raha ohatra ka misy zany a ny atao hoe tsy fetezana zany a amin'ny fifankatiavanareo any aoriana. Eo ihany koa zany a ny ataontsika koa zany hoe ny fahafehezana an'izany hoe ataontsika hoe ny fananana fahatanjahan-tsaina zany a dia ny koa ny hoe tsy mora kivikivy raha ohatra ka misy ny atao zany hoe ny échec na ny tsy fahobiazana zany a amin'ny zavatra izay ataonao. Ka raha ohatra mitranga zany a ny tsy fahobiazana dia tokony ianao zany a manadiady hoe inona no antony nahatonga an'ilay tsy fahobiazana. Zany hoe tokony ho jerevanao foana zany a ny amin'ny antsipriany avy aty aminao nahatonga an'ilay tsy fahobiazana, ka ahafahanao zany a miarina ary manao tsaratsara kokoa zany a ny any aoriana ny paikady sy ny stratégie rehetrarehetra zany a zay entinao a hirosona zany a amin'ny tanjona izay tratrarinao. Ny fahafantaranao a an'izay zavatra zay zany a dia afaka koa zany a anananao ihany koa ny heritsaina. Izany zavatra rehetrarehetra izany a dia ao anatin'ny ataontsika hoe zavatra azonao a contrôlena zany. Ao anatin'ny zavatra tsy azonao contrôlena ohatra ny fahafatesan'ny olona manodidina anao a izay a tena hoe akaiky anao a mampalahelo anao tanteraka mihitsy a ary mety hiteraka famoiza-po ho anao ny fahafatesan'ny olona anankiray. Dia amin'izay fotoana zay a dia tsy maintsy koa ianao zany a manao ny ataontsika hoe karazana ezaka mba hoentinao a anadinoana zany an'ilay voina izay nahazo anao, satria tsisy ninona azonao atao ny amin'ny momba an'izay satria tsy niakina taminao, fa ny fanafodiny angamba dia ny hoe ny fanadinoana. Ary misy karazany be dia be ny zavatra azonao atao ao anatin'izay atao hoe fanadinoana zay a
tsy moramoraina fotsiny hoe fanadinoana fa misy ezaka ihany koa zany izay tsy maintsy ataonao ao anatin'izay hoe fanadinoana zay de ny fiekenao fa ny olombelona rehetrarehetra dia tsy maintsy ho tonga amin'izay lalana izay dia ny fahafatesana izany tsy maintsy miaiken'izay ianao ary tsy maintsy ihany koa zany ianao manao ny karazana ataontsika hoe deuil ny fahafatesan'ny olona anankiray izany hoe ny fahaizanao miaiky zany fa lasa izy nandao anao ary kanefa mbola tokony miaiky koa ianao fa mbola mipetraka ny fitiavanao azy ka tsy mandrara velively ny fandehananao matetika mandeha mamagivagy ny fasana ilevenan'ny olo tianao ny hoe fanaovana ny deuil zany tsy manakana velively ny hoe fieritreretanao fa mbola manodidina anao izy miay anao izany zavatra rehetrarehetra izany kanefa tokony foana zany hoe miditra ao anatin'ny sainao fa miaiky anao fa lasa ilay olona lazaina zany zavatra rehetrarehetra zany ny hoe eritsaina kanefa tsy afaka koa nefa tsika ilaza fa hoe azoazo moramora ny eritsaina satria eo ihany koa ataontsika ihany koa hoe ny aretina sy ny fahavoazana arabatana ohatra izay mahazo ny olona anankiray ka hoe atao hoana ohatra ny ananan'ny olona anankiray izay voany arerahan-tsaina na dépression nerveuse ny eritsaina satria aretina mipetraka ao aminy izany zavatra izany dia ny fahalemeny ataontsika zany hoe ny finiavana anao zavatra ny fahalemeny ataontsika zany hoe ny vatana sy ny saina sy ny fanahy amin'ny olona anankiray izay ataontsika zany hoe voan'ny faharerahan-tsaina na ny dépression nerveuse dia tokony zany io olona io zany hiatrika aloha ary hiatrika hijery akaiky an'izay aretiny zay ka azony atao ny manatona mpitsabo zany miresaka amin'ny mpitsabo ny zavatra rehetrarehetra izay reny ao amin'ny tenany zany ka ny mpitsabo no andeha hitily zany inona marina no zavatra mahazo an'ilay olona anankiray dia amin'izay fotoana zay zany ilay olona no afaka hiatrika aloha ny aretiny ary afaka hitsabo ny aretiny vo zay izy vo afaka anana ny ataontsika hoe fahatanjahan-tsaina izay tadiavina amin'ny zavatra rehetra izay entiny mamakivaky ny fiainana andavanandro manao ny asa tokony ataony andavanandro ary mandeha any amin'izay tanjona izay kendreny zany eo amin'ny fiainana ka miditra be dia be zany ao anatiny koa zany ny fahatanjahan-tsaina ny resaka fahasalamana ka tsy miandry angamba ianao ny hoe ovoan'ny faharerahan-tsaina na dépression nerveuse vo zay vo andeha hikojakoja ny tenanao sy ny vatanao fa mila hoe mbola ataontsika zany hoe mbola maheno ny tenanao hoe salama angamba ianao dia tokony mba efa manomboka zany ny mikojakoja an'io angovo izay ahafahanao manohy ny asa rehetra zay tokony ataonao sy ny zavatra rehetra ny tanjona rehetra sy ny projet zay tianao atao mila angovo zany zavatra rehetrarehetra izany dia ny fahaizanao zany mikolokolo ny fahasalamanao amin'ny alalan'ny reny zavatra rehetra izay efa tany saiko eto reny eto amin'ny zany forêt santé zany dia ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana ny voankazo ny legioma sy ny protéine avy amin'ny zavamaniry ao ihany koa ny protéine izay lanjalanjaina ny fihinanana azy dia ny
henan'omby ary ny aprisiana dia ny trondro sy ny henan'akoho zany. Reny zavatra rehetra ireny zany dia manampy anao amin'ny fiarinany amin'ny govo hoentinao zany hiatrika ny fiainana. Eo ihany koa ny fanatanjahantena sy ny fanetseham-batana maro isan-karazany izay asehoko eto, ary indrindrandrindra ny fikojakojanao ny saina sy ny fanahy, satria ireo zavatra rehetra ireo no mahatonga anao zany anana ny energie na ny angovo izay hoentinao zany entina anatanterahanao foana zany ny projet izay ataonao hatratraranao ny tanjona zay tianao hotratrarina, ary indrindrandrindra koa entinao koa hiady ty zavatra ty dia zavatra tena ataotsika zany hoe zava-dehibe hoentinao miady amin'izay sakatsakana rehetra avy ety ivelany mety anembatsembananao tsy hatratraranao ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana. Be dia be zany zavatra rehetra mety manembatsembananao zany. Mety eo ny olona manodidina anao izay ataotsika zany manana ny karazana energie negativa izay mety miatefany aminao. Ao anatin'izany ny fankahalana, ao anatin'izany ny fialonana, ao anatin'izany ny saina tia mandrebireby, ao anatin'izany koa ny karazana rehetra zay efa nitany saiko teo. Raha ohatra koa ianao manana ny ataotsika koa zany ny arety mitaiza, ohatra ny hoe ny fiakaran-tositra, ny diabeta zay efa nazavaiko teto daholo amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé ny momba anireo zavatra rehetra ireo dia raha manana an'ireo karazana aretinareo zay fantatritsika fa aretina mamizambizana amin'ny fiainana, dia tokony anao hanana zany ny fitaovana rehetra izay entinao zany mampilamina ny tenanao, mampilamina ny sainao, manoloana anireo karazana aretina ireo mba tsy ho sakatsakana zany ireo amin'ny fifandraisanao amin'ny manodidina, amin'ny fanatanterahanao ny asanao araky ny tokony izy, amin'ny fanatanterahanao koa zany ny projet izay tianao ho atao amin'ny fiainana. Ka zava-dehibe zay zavatra zay, satria raha ohatra ka ianao tsy mahafehy ohatra ny ataotsika hoe ny fiakaran-tositra ao aminao, izay fantatra tsara fa ny fiakaran-tositra amin'ny olona anankiray dia mety miteraka ny ataotsika zany hoe karazana violence avy any amin'ilay olona rehefa izy zany tsy mahafehy an'io karazana aretina io. Ka izay no mila jerena kaiky, satria raha atao ianao ohatra hoe chef d'entreprise na chef de service eo ambany fitantananao daholo ny mpiasa rehetra ao ka rehefa hoe tsy voafehinao ny aretinao amin'ny fiakaran-tosidranao, na koa ianao ohatra hoe olona mitohana foana izay kizitinjitina, dia mazava ho azy fa rehefa tsy voafehinao zay zavatra rehetra zay dia hianjera any amin'ny olona izay entinao daholo izay atezerana ateraky ireo aretin'ireo ao aminao reo. Ka mila jerena kaiky dia kaiky ny momba an'izay zavatra rehetra zay. Ka aty amin'ny tany mandroso aty Amerika Avaratra dia efa jerena amin'ny antsipriany daholo zany zavatra rehetra zany ao amin'ny tontolo ny asa. Ohatra iza ny mpandrebireby, iza no mpanome zavatra izay mahatonga ny mpiasa tsy manana ny motivation araky ny tokony ho izy, jerena kaiky daholo zany izany zavatra rehetra izany, fa tsy mampivelatra ary tsy mampandroso ny entreprise sy ny zavatra rehetra izay atao amin'ny fiainana.
ny antony ilazana zavatra ohatran'izany dia ny hoe fikarohana ny amin'ny hoe ahoana ny anananao eritsaina satria milan'izany ny olombelona rehetra vao afaka miatrika ny fiainana dia ny eritsaina sy ny ataontsika angamba hoe ny fahaizana mikoja an'izay atao hoe fitiavana ny tenanao tu te sens bien mahazo aina tsara ianao tu t'acceptes tu es bien avec toi-même ka ny atongavana amin'izany zavatra rehetra zany dia ny fikojanao foana zany ny toetra amam-panahy ary ny vatanao tokony foana ianao mijery akaiky an'izay zavatra rehetra zay satria ao anatin'ny fikojana an'izay rehetra zay no anananao foana ny angovo hoentinao zany mandroso amin'ny fiainana sy mandroso amin'ny izay tanjona tianao hotratrarina ka betsaka zany ny hoe fitenenana ny hoe mahay milaza ianao ohatra ny tenako zany mety misy miteny satria ianao ve moa mipetraka any amin'ny tany vaventy ka mahay milaza ianao fa afaka atao zany zavatra rehetra zany ianao ve moa satria ianao manam-pahaizana dokotera dia hainao ny mandahatra n'izany zavatra rehetra zany satria ianao toy izao sy toy izao ny tany saina eo daholo zany ny zavatra rehetra momba ny olona anankiray zany ahafahany milaza an'izany zavatra zany izahay ty nefa ny ohatr'izao tsisy vola dia ahoana moa zany nieritreretanao fa anananay an'izany eritsaina zany sy asabarana teniteneninao zany tsy atoko raha ny tenako manokana dia lazaiko anareo tsara fa tsy zany zavatra rehetra tany saiko teo zany no ahasambatra ampisy mirakina ahasambatra fa ezaka isanandro no mahatonga amin'izany atao hoe eritsaina sy izany atao hoe filaminatsaina zany ezaka avy any aminao ezaka avy any amin'ny tsirairay tsy hoe akory rehefa mipetraka ty amin'ny tany vaventy ohatran'ity dia hoe zéro problème tsy tompoko mety mbola folo avy eny ny olana izay diavinay mipetraka aty amin'ny tany manan-karena noho ny mipetraka ny olona mipetraka any amin'ny tany mahantra satria ny olana dia samy misy daholo na amin'iza amin'ny olombelona rehetra dia misy foana ny olana fa saingy ny fisehony no samihafa ka rehefa ny fisehony samihafa dia samihafa ihany koa zany ny famahana ny olana fa na ny reine d'Angleterre dia mieritreritra ve ianao fa tsy manan'olana izy tsy atompoko reny arany mety mbola manana olana zato eny noho ny olona tsotra izay ataontsika angamba hoe ao anatin'ny tsy fananana fa zany ainy ny miatrika ny olana eo anatrehany izay no mahasamihafa azy ka ny filazana hoe satria ianao toy izao ka dia mahay miteny zay zavatra zay dia ataontsika hoe anatin'ilay karazana excuse ny olona izay tsy te hamahany olana ary tsy te hiroso amin'ny ataontsika hoe heritsaina sy ny fikirizana amin'ny fiainana ka ny tiako atongavana zany amin'ny zay zavatra rehetra izay teneniko teo zay dia ny hoe ninona zany toerana misy ianao niza ianao naiza no misy ianao dia
tsy maintsy mila foana an'io ataontsika hoe eritsaina sy ny filaminatsaina vo zay vo afaka iroso amin'ny zavatra kendreny amin'ny fiainana ary ho afaka hanana le ataontsika hoe filaminatsaina amin'ny toerana rehetra na ao anatin'ny savoritaka na aiza misy azy dia afaka izy miatrika zany hatramin'ny farany ny zay zavatra asehon'ny fiainana aminy eo fa satria raha tsy manana an'izay zavatra rehetrarehetra izay ianao dia ilay atao hoe efa manary angamba ny fanantenana izay tsy hitondranao naizanaiza rehefa ny olona ny hoe very fanantenana tsy te hiroso intsony ary efa mametraka ny ataontsika nga zany hoe ny fitaovam-piadiana ao amin'ny rehetrarehetra hoentiny miatrika ny fiainana de zay angamba le ataontsika hoe mandehandeha fotsiny zany olona anankiray fa efa miandry fotsiny zany ny atao hoe fahafatesana fa ny fahafatesana voalohany indrindra dia ny tsy fananana intsony ny fanantenana ary ny tsy fisian'ny ataontsika hoe fitiavana intsony zany ao amin'ny olona anankiray ka io idirako indrindra ny ao amin'ny resaka hoe fitiavana io no zavatra harena ambony dia ambony goavana dia goavana izay azonao tazomina foana ao aminao naizanaiza misy anao ninona toerana misy anao dia ny fanananao anio zavatra anankiray io kambola ao anatiny ny ataontsika koa zany hoe fitaovana goavana de goavana koa zany angovo entinao mandeha mamakivaky ny fiainana izany zavatra rehetrarehetra izany dia manome fanantenana aminareo rehetrarehetra izay mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jean Forest Santé ty Canada ny tena bary zany zavatra rehetrarehetra izany dia akininao amin'ny hery avo indrindra zany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy hoe akory hoe tsy manana ny ataontsika zany hoe humilité ny tenako ka ilaza fa dia hoe ny tenako ihany no avitan'izany zavatra rehetrarehetra izany na ny tenanao ihany fa misy ilay fitenenana ny hoe aide-toi et le ciel t'aidera zay ihany no ahafahanao miroso bebe kokoa zany atratra ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ny fiainana dia makahery atsika rehetra izay ataontsika zany hoe ao anatin'ny fahadisom-panantenana goavana ao anatin'ny olana goavana indrindrandrindra ny firenetsika amin'izao fotoana zao dia mametraka foana ny fampaherezana azakivy fa manana ny rehetrarehetra ianao afaka hiadivanao amin'ny zavatra rehetrarehetra izany ka misy ny boky zay mitondra ny lohateny hoe le scaphandre et le papillon io dia boky malaza de malaza tany Frantsa zany io boky io mbola hoadiadiko eto zany ny momban'io boky io dia milaza ny olona anankiray izay rédacteur en chef ny magazine Elle zany tao Frantsa voan'ny accident vasculaire izy zany dia tsy afaka nietsika intsony zany ny tenany ray manontolo fa ny zavatra sisa nananany dia ny masony anankiray izay afaka mikipy sy mivoa zay fotsiny zany ny sisa nananany ary afaka miaino izy dia afaka
manana imagination izy afaka manana ny zavatra revireviny zany. Izay fotsiny no sisa nananany tamin'ny fiainany taorian'io accident vasculaire nahazo azy io dia nahafahany nanoratra boky an'io hoe le scaphandre et le papillon io, zany hoe no teneniny tao daholo zany amin'ny alalan'ny masony izay afaka misokatra sy mikipy fotsiny zany, satria ny amin'ny resaka aty amin'ny tany vaventy moa zany dia efa misy ny teknôlôjia ambony zany eo ny physiothérapeute, eo ny hoe ny mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra zany ergothérapeute sy ny rehetrarehetra afaka zany mamerimberina zay zavatra mbola afaka miasa amin'olona anankiray dia nahafahana nanoratra boky amin'ny alalan'ny hoe rehefa misy zany alphabet A B C D E F G jusqu'amin'ny farany zany izay tenenina azy zany dia akipiny masony rehefa tehiteny zavatra izy zany, ohatra izy tehiteny hoe A dia akipiny masony dia manoratra zany ilay olona hoe zao zany tiany tenenina, ohatra tehiteny izy hoe ale dia A dia akipiny masony L dia akipiny masony dia iny zany ahafahana mahazo ny afatra avy any aminy, dia afaka nanoratra boky ary dia nahazahoany vola be ho an'ny taranany taty